rehetra azotsika mandray zay amin'ny fahasambarana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro noseho tany andro voalohany amin'ny herinandro raha ny kalambretsika dia andro fahafito zany fa teo amin'ny kalambren'ny jiosy io no andro voalohany satria andro fahafito dia ny asabotsy andro alahady zany ny ampitsony sabata na ny asabotsy io no andro zay nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ary io andro ny andro no andro nisehon'i Jesosy voalohany tamin'ny mpianatra tafango rehefa ny Pasika ary io andro ny andro fa afaka ny herinandro no andro nisehony tamin'ny mpianatra iray rehefa fony izy raha ny marina dia ny alahady ilay andro nitsanganana zany ny andro ny Pasika zany io no andro ny fidininy tompo mba hiaonana amin'ny mpianatra hiaonana amin'ny marina fa amin'ny testamenta taloha isika dia mahita tokoa midika manajany andro sabata ary ny asabotsy io saingy ny sabata dia manamarika ina ny asan'Andriamanitra teo amin'ny zanaka Israely manamarika ny fahariana manamarika ny fivoarana ny Egipta izay nanafana tamin'ny fanandevozan'ny Egiptiana fa ho an'ny tsy jiosy kosa ho an'ny jentilisa kosa ho an'ny olona rehetra isa amin'ny pirenena manerana ny tany izay nanorano tompitoriana filazantsara mandehana any amin'izao mitoriany filazantsara ny alahady lay nanesen'i Kristy ny fahafatesana nanafana ty tsy tamin'ny fanadevozan'ny Egiptiana fa tamin'ny fanadevozan'ny olona samy tamin'ny herin'ny fahafatesana io no isehony tantara ary io no sehatra nandraisantsika izao fampianarana izao ny alahady dimanche ho ny teny frantsay teny zay nalaina tamin'ny teny latina pièce dominicus ny heviny hoe andro ny tompo le jour du Seigneur pièce dominicus io ny alahady andro ny tompo io andro zay naleon'Andriamanitra tamin'izao izao fa Jesosy matraka ary mahakala na dia eo aza finoerana misy namantany mikasika ny finovana kristiana sy ny lova nateraka teo amin'izao misy zavatra ho tsy azo kosehana ny voalohany ny taona zay diavintsika dia taona zay nofaritana avy tamin'ny Jesosy Kristy taona miaina ny taona enina ny folo sy roa arivo dia enina ny folo sy roa arivo taorianan'i Jesosy Kristy na mino na tsy mino mahagaga fa misaimpôzy ny faharoa manam-povan'ny toejano tsy fantatra fa tany teny na efa ihany ara-tany no azo lazaina ny hoe tsy manaja ny andro alahady na mino na tsy mino ary dia nolansoina ihany izy hoe ny andro ny tompo dimanche
Jesosy Kristy manko ilay tonga mpanjaka ny vola ary famantarana androny Kristy, androny tompo ny alahady atserovana ny faresen'ny heriny famitana sy ny heriny fahafatesa ary anyhoana fa izy irery ihany mamonjy ko ny mino dia manokana izany andro izany hiaonana amin'ny Jesosy. Ny mino dia manokana ny alahady hiaonana amin'ny Jesosy. Ny mino tafavory miaonana amin'ny Jesosy, izany ny atao hoe alahady. Fa isan-kalahady Jesosy dia tia maty ny mpianany voly. Izay no tantara hitantsika. Isan-kalahady Jesosy dia tia hiaona amin'ny mpianany voly. Fanontaniana hoe aiza isika isan-kalahady? Tsy hoe tamin'ny lahady teo, any amin'ny lahady anohany, fa nisaky ny alahady. Aiza isika? Fa Jesosy Kristy amin'ny andro voalohany ny herinandro tonga mamangy ny mpianany voly. Tomasy ilay voalaza ny tantara eto nahatonga ny Jesosy Kristy hiteny sambatra izay tsy nahita nefa ny raha ny tantara dia mampieritreritra ny amin'ny Tomasy ity. Izy no endrik'ilay kristianina mbola mandeha amin'ny fisainana, mitoetra amin'ny nofo ary mbola azo lazaina hoe manaraka ny fomba n'olombelona fotsiny zao. Niaraka tamin'ny tompoteny any, narefa ampianarana, nahery teny, kanefa mbola tsy mila fa tsy zay tsapany tany sy ny tanymasony any. Dia reo ny tantara Tomasy le tonga tary Tomasy baraba tonga namangy any mpianatra ny vory Jesosy. Tsy teo raha efa lasa Jesosy, iny izy tonga tary. Nisany synonime ny Tomasy zany zay tary. Ary efa manazana ny vaovaona izy dia tsy netiny fa mila mahita maso raha tsy hitako sy tsapany tanana mihitsy satsia raha zay teny fotsiny zany mila hita, mila tsapa. Iny nateniny Jesosy, nateninareo apôstôly vaovolombelona azy tsy maintsy mahita. Zany no toetra n'ilay tary, tsy tary. Fa mampiavaka azy koa dia izao amona ireo absent. Iny tsy nadika le izy le tsy teo absent. Hoy ny fiteny mazatra moa tenitsika ty hoe les absents toujours tort. Ary tena zany mihitsy Tomasy. Satria ny absence no dia natonga azy tsy mino. Ny absence dia mety mahatonga antsika tsy handray ny tenin'ny finoana, tsy handray finoana tsy tonga amin'ny finoana. Eo amin'izay sehoany Kristy, eo amin'izay tiany Jesosy Kristy hiaonana amin'ny mpianany ny voly, mbola betsaka ny kristiana absent. Ity Tomasy tokoa dia tara voamino. Ratakitsika eo amin'izao na toko faefatra ambin'ny folo dia voatantara Jesosy Kristy naponina ny mpianatra. Haitsika tsara za malahelo ny fonareo minoa ary minoan'Andriamanitra tokoa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha mbola fitoerana ho anareo ary raha andeha mbola fitoerana ho anareo dia ho avy ray akanareo ka dia izay misy anareo no isy ahy. Izay toerako no toeranareo. Ary
fantatrareo ny lalana ho an'izay aleha. Dia ho Tomasy, tompoko, tsy fantatro iny izy alehanao, ka ataony ahoana na fantatra anao? Tatsika mila zavatra mivaingana ity Tomasy ty. Tenen'ny tompoko tsy izy any amin'izay aleha. Tsy mba nampiasa ny imagination, tsy mba nanana vision. Fa hozy aiza izay lalana alehanao, tsy fantatra izany. Hoy Jesosy, izaho lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amiray afa-tsy aminao. Betsaka ny kristianina mafy. Tsy mino fa azava tsara koa. Atao vita amin'ny maso mihitsy koa. Raha izy zavatra tenen'ny tenan'Andriamanitra io ataonao tsy mitondra iso. Tsy mitondra iso. Dia izany ny Tomasy izay. Tsy mahita lavitra. Tsy mahita amin'ny finoana. Fa mitoky amin'ny izay takatry ny saina, izay tsapaky ny tanany, ary izay zavatra mivaina azony tsapaina io. Ao amin'izao ny toko fahaika amin'ny folo dia mitantara izany io ny filazantsara. Rehefa nandeha hanangana ny Lazarosy tamin'ny maty Jesosy. Hoy Jesosy hoe matory Lazarosy sakaitantsika fa andeha ho azy any. Matory. Dia mpianana tompoko raha matory izy dia tsara. Ary nefa Jesosy dia nilaza ny sokataminy hoe maty ny Lazarosy. Maty Lazarosy. Saingy faly aminy aminareo. Satria tsy teo atsona ny fahafatesany Lazarosy aho. Mba inonareo raha ampina dia mba inonareo fa izaho mahavita manangana ny maty. Ka andeha isika akany aminy. Dia ho anosy Tomasy. Andeha isika mba hiara-maty. Jesosy miresaka fananganana ny maty. Laha i Tomasy miresaka hiara-maty amin'ny Lazarosy. Izany ity Tomasy ity letara ilay absent. Tsy nahita afa-tsy ny fahafatesany Lazarosy. Eo amin'izay ny manana Jesosy Kristy ny fananganana ny Lazarosy. Ny Tomasy dia endriky ilay kristianina tsy mitoky afa-tsy amin'ny bon sens. Zany ny valeur amin'izao tontolo izao, sokoafa amin'izao tontolo izao zany le bon sens. Tsy mitoky afa-tsy amin'izay tratriny saina, izay tratriny fieritreretina, izay tratriny tanana sy tanomaso. Terra-terra. Fa tena kristianina mijery amin'ny masony finoana. Hoy Paoly, finoana mampianatsika fa tsy fahitana. Mpianana faharoa, fahadimy, ny fahafito. Ny finoana mampianatsika fa tsy zay hitany maso na zay tapany tany. Fa zay amparana ny manitra dia maro ary azo tokena. Zany nananganana Jesosy Kristy tamin'ny nambara izy fa atsangana ary dia mitsangana izy. Do ihany koa saina ny zavatra lehibe. Saina ny zavatra lehibe fa tsy ny zavatra tiantara. Saina ny zavatra lehibe any amin'ny toerana Kristy. Fa efa maty ianareo, maty toa tahaka ny Kristy. Nefa ny fiainanareo miafina amin'ny Kristy dia mitsangana tamin'ny aza mandeha amin'ny fahitana. Fa mandeha amin'ny finoana satria miafina ny herin'ny finoana izay napetraka ny fanamasina ao amintsika. Ka tsy terra-terra izany ny kristianina. Fa rehetra raha terra siana. Zatra mampieritreritra dia ity navela ny tompo tao anatin'izany raisonnement zany Tomasy tami'nyherinandro. Tsy mino ara-tsy mahita ratsinay, tsy mino ara-tsy mahita talata, tsy mino ara-tsy mahita larobia, ny alakamisy, ny zoma, ny sabotsy, tonga ny alahady iray tafangona ny mpianatra
teo angia tamy taminanao hoe raha tsy mahita raha tsy tsapaiko mihitsy zatsy ianao tsy mahita zany tanao to zany lazay tsisy mitantara tamy tompo dia fantako ny tompo zay lazay tompo havidy ianao amizay tsapao marina sy tsy marina teo miatomasoko tompo salama tompo salama eo ny tompo hoe mihina satria tsara saingy diso zavatra lanaray tsara fa sambatra kosa izay tsy nahita nefa minina dia tsy mahita satria nahoana satria izy Jesosy dia natao inona tsy natao jerena izy Jesosy natao arahana fa tsy natao eritrereto satria izy Jesosy dia ilay Andriamanitra tsy tamaso nefa manatrika nefa miteny nefa miasa tsara mino ianao satria mahita fa sambatra kokoa zay tsy mahita nefa mihita asa razo aman-tsaina fa ambarany fianarana ny apôstôly rehetra afa-tsy anankiray dia nahita an' Jesosy daholo ary dia nino tsy nahazo any fahasambarana fa nisy kosa le nahazo fahasambarana Petera Paoly anazy fa indrindra isika izao sambatra ianao sambatra izao sy ianao raha nitovy fonon'ny apôstôly fononao kanefa anao tsy niaona tamin'i Jesosy tsy nahita mason'i Jesosy satria nahoana satria nino miteny ianao satria ny fanahy masina mitoetra ao aminao manambara maromaro ny fahamarona ilay fanandrisy sy miasa eo amin'ny fiainana toy teny aminao toy teny ao zaho any teny ao fony ka hitana masony fononao satsy zaho ange miteny rehefa miaina mamarosoraka masony zaho ange nameritrehitra amin'izany tetsika hoy Jesosy Kristy koa velo enitsika miteny sa pastera na le olona jetyretsy sambatra ianao raha nahita aminay amin'i Jesosy Kristy miteny tokoa kanefa tsy nga pastera na olonkafa miteny fahasambarana zaho ange miasa no mahita ny miasa ny mino anao hoy izy zay milay fasataoko nataon'io satria ranona olona nanao an'izao ranona olona vita an'izao manjaro ranona mijery tsy mahita an' Jesosy hoy ny tompo zaho ange miraisinareo rehefa mandray ny olona ny rano anareo izay mandray anareo dia mandray ako izy satria izy aveza manahoana dia miafina amin'izay nandray ataontsika tsapaka hoe raisitsika Jesosy misy aza sasana rehefa manjeny rehefa tsy fa zaho ange no tompony velominareo rehefa mamelona ny tontolo ny filazantsara ianareo fa zay mitolo ny filazantsara dia velominy ny filazantsara satria aveza iza firo izy hoy ny soratra maso aza mifony fiarantsika miany tahaka ny fanao sasana hoy ny tompo zaho ange miany anao miaraka amin'ilay fiangonana isaky ny dimansy isaky ny dies dominicus miana aminao mpiangonana iaraka amin'ny raha zao zao tonga amin'ny fonita maso Jesosy mijoreto tonga dao tonga tsokotrany fa inosinonao fa eto izy miaraka amintsika eto izy ary miteny amintsika eto izy maneho fahasoavana eto azonao tsara reto fa miantoka raha tokampona mijanona natoka na tokatrano navairana namona zaridaina na tomobily zaho eo ny vonzeny vorenenako laiza eo afovoany
avy iny ao averana tsisy matahotsy ao ve Jesosy fa averana izavinao hoany any na tsy hoany any anika miatina ny mpanatrika tsy miatina ny mpanatrika ny fanakian Jesosy tsy teo Tomasy tonga Jesosy teo Tomasy tonga Jesosy ary zany mitariny antsika orinan'izao pasika izao so tsika tina ny fifalian'ny pasika fa niombika ny vahoaka tamin'izany Hosana tamin'ny zanaky ny Davida fa fifaliana nandalo fotsiny ihany satria Jesosy Kristy tsy tao anaty so dia dia fa isaky ny tonga Jesosy inona ny teneny isaky ny tonga izy fiadanana ho anareo azonao an-tsaina ve ny fatianako tsy nandray ny anjara fiadanana ho anao misy le miraty n'occasion iaona ny tombo amin'ny mpianany voly azonao an-tsaina sika manday fanasany tombo dia nanao fa azoto amonjy ny fivoriana masina araka izay azona atao tena mba izany tokoa ve izany ry havana misy fahasambarana teny tombo mena azy dia ny fahasambarana venen'olo tsy misy maro Jesosy ihany no mahay manome izany fa Jesosy manome izany dia le Jesosy manatrika le Jesosy meona aminahy le Jesosy eo anivony piro tafaray tafikambana tsara le Jesosy tonga eo anivony ny mpianany midiny trano sangizy tsy voasafan'izany le Jesosy izay tsy any izay mandeha fa le Jesosy kosa raisy miasa ary mahamiteraka ny teny fiasana ho an'izay rehetra manaiky andeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana izay rehetra manaiky andeha araka ny tenyn'Andriamanitra fa tsy araka ny teny Jesosy ny finoana ho an'izay rehetra manaiky hitonga amin'ny finoana ka afaka teny hibaboka hoe mino aho vonjeo aho antsy amin'izao alahady manaraka ny pasika izao izany koa nampakamantsika aza isan'izay tsy mino fa minopo fa sambana izay tsy nahita izay tsy nahita kanefa mino ny fanatrea mino ny tenika mino ny asa mino ny hery mino ny fitao raisiny fitao aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra anay ary ny firaisana ny fanahy masina ampitoetra ny finoana madio sady maro manaraka ka tsy andehananareo araka izao tontolo izao fa andehananareo araka ny fanahy kosa tsy andehananareo amin'ny fahitana ka akafanahyan'Andriamanitra fa andeha amin'ny finoana sy ny fampikina mba ahitanareo ny voninahitra ilay mitsangana tamin'ny raty ka nandrisy ny hery ny maizina sy ny fahafatesana matokony ny antsanareo izy tarika nareo mahafaty ny fiainana mitondra izany hery ny fahafatesana